Salama daholo maninona moa zany ny gasy rehefa mahavita trano be na mahazo fiara de lazaina fa no ny asoavan'i Jesosy, misaotran' Jesosy fa vita ohatr'izao, misaotran' Jesosy fa nahazo fiara, misaotran' Jesosy, maninona ny gasy no misaotran' Jesosy. De misy mahazo taratasy andeha ho any andafy de valim-bavaka, ny valy ny vavaka, de manao fivavahana be, de manao sorona any am-piangonana, de manome tsy haiko tsodrano any am-piangonana fa hoe avy am' Jesosy. De mieritreritra ny gasy fa tsy vita le trano namboarina raha tsy ny fitahin'i Jesosy. De raha raisitsika am'izay zany izy hoe Jesosy mahavita ny zavatra rehetrrehetra, zay zavatra mangatady omena nareo, ny zavatra angatana rehetra am' Jesosy de ho valin'i Jesosy. Ka maninona zany ny délestage tsy angatanareo am' Jesosy, ny avoavahan'ny olana. Maninona nareo no milahatra amy telo marana miaraka amy bidon de tsy afaka angataka am' Jesosy ve nareo hoe foan'ny délestage na omeo rano zay Jesosy, tsy afaka anao an'izany ve nareo? Eo indrindra no miseho le abadona. Fa matoa anao nahazo trano, natao anao nahazo fiara, de tsisy afa-tsy ny herim-batanao sy ny ketrikanao reriany nazahoanao an'izany. D'ailleurs koa raha mpivavaka marina ve nareo, de inao zany anona trano mijoalajoala, zay ve no angatanareo am' Jesosy? Na azo inao zany 4x4 ve zay ve zany no inao moa zany zavatra ireharehanareo eto ambony tany fa nomeny Jesosy fahasoavana, azo Audi. De débile be le izy, débile be. Ka za zany ny andraikiko treto, zavatra hitanareo zany zay fantany rehetra apetrako mikasika fivavahana, tsisy voavaly le mpivavaka mihitsy na ny ray, tsy voavaliny satria tsy fantany, satria tsy hainy. Ino zavatra n'importe quoi angano ny zavatra mitranga de tsy voavaliny, de manomena azy foana izy hoe mbola misy andro tadiavanao amin'ny Jesosy, mbola hivaly aminao ny faniratsiranao Jesosy. Tsisy afa-tsy menasy, tsisy afa-tsy menasy ny avalony zareo, na alainy ino zany takelaka amy baiboly de io ny avoakany jereo amy jaune toko fa zao jereo fa jamais reo mpivavaka reo no mamaly fantaniana hoe mametraka fantaniana fa maninona zao tsy voavaliny satria débile le zavatra inony. Ka za zany ny rôle tsy hoe io antikrist io anenjika fivavahana io voalaza amy baiboly io so. Ny rôle koa dia manala ny gasy sy ny havana amin'ny avy-andalana amin'ny fivavahana io. Zay fa efa nampiasain'ny teknika, efa nampiasain'ny hatramizay le raha vao tsy d'accord anao am'le baiboly de vonoina. Zany tamin'ny andron'ny inquisition, zay zavatra teneninao zany ka tsy mifanaraka am'le baiboly, sy zavatra tenenin'ny eglizy de lazana fa hérétique. Raha ohatra ka manangona anao evanjely hafa akoatra le evanjely kanonika, reo Matthieu, Marc, Luc sy Jean reo de vonoina anao satria lazainy fa evanjely apocryphe reny zavatra reny. De n'olona ohatra anay zao zany miezaka mitondra ny olona amin'ny fahazavana, manala ny olona mizioga ny fivavahana, de lazainy fa antikrista ary dangereux ho any zareo le izy satria ny fivavahana de ireo mpitondra fivavahana reo sy ny institution ny eglize no mahazo vola be amin'io, manana pouvoir amin'io, io no manao ampimambo amin'ny fitondrana, manao ampimambo rehetrarehetra, de tsy tiany zareo irodiny io institution io. De raha vao misy olo ohatranay zao zany mitarika ny olona tonga saina, manala ny olona amin'ny gadrany de menaseny na lazainy fa divoly lazainy fa tonga ny antikrista, nefa de zavatra tsotra le fanontaniana petrako. Raha nareo milaza fa fahasoavana am' Jesosy na valim-bavaka nareo no azo nazahoanareo fiara, nazahoanareo trano de le olona tsy nivavaka nahazo fiara sy nahazo trano zany ahoana? Valin'inona zany nahazo andreny olona reny? Zay no madebile an'le izy. Tsy ny fivavahanao mihitsy ny nazahoanao fiara na nazahoanao ina moa zany trano be mijoalajoala, tsy ny fivavahanao fa tsisy afa-tsy hainao, ny heritsainao sy ny herim-batanao zay nazahoanareo fa
aza vendrana, aza mitapy lazana fivavahana. Ka ohatra fivavahana mahavita zavatra. Lasa nareo foa zanaka tany Jesosy, ino moa zavatra tsy vitan'i Jesosy zany raha dinihina. Ka maninona moa zany ny délestage tsy vitan'i Jesosy. Ary tapahako ty tanako ty, na afaka miloko tsika mangatà am Jesosy nareo hoe ovay vazaha zany Jesosy. Nareo tsy mitena rehefa mino anao fa mivavaky anao rehefa any anao zavatra angatàn'i Jesosy de azonao, fa mangatà na ivavao azy zany mba hovady Jesosy vazaha. Fa tsisy Jesosy anao nininy zany eo, tsisy zavatra vitan'i Jesosy zany eo. Fa ny zavatra vitany mahazo fiara sy mahazo vila reny de zavatra vitanareo ihany reny, fa tsisy Jesosy zany anatin'ireny. Aza de draba loatra, aza de ampiason'ny olona. Satria andevozon'ny olona nareo nivavaka foana zavatra mivoaka eto ivavahana, zavatra mivoaka eto ivavahana. De sakafo nareo isanandro zany nareo de sakafo de Jesosy hoe taio ty sakafonay ty, Jesosy de manomeza ny tsy manana. Zay ny antsoina hoe andevo. Andevo nareo raha ohatra ivavaka foana isaky mahazo vary ray ino ray vilia nareo de ivavaka. De manomeza ny tsy manana. Nisy tsy manana nomeny Jesosy ve inareo mivavaka isanandro rehefa efa ho 100 taona io? Afaka ve nino kere any atsimo raha ohatra nareo mivavaka manomeza ny tsy manana? Fantatrareo zany fa tsisy efeny io ary fivavahana ho an-tanindrazana atao io any Mamasina, atao any isaky ny 26 juin, atao économique isaky ny ambasady rehetra io vavahana an-tanindrazana, le tanindrazana minany amaniny any. De aiza moa tsatsapanareo tsisy efeny fivavahana ho an-tanindrazana? Aiza ny tsatakaranareo an'izany? Tsy voatery intelligent koa tsy voatery misy ati-doha fa mijery zava-misy fotsiny. Mijery zava-misy hoe fivavahana ho an-tanindrazana ty, ireo Iany Rajoelina milingilingy-pory amin'ny fivavahana ho an-tanindrazana eo fa izy mampirany amaniny ilay tanindrazana. De nareo hoe mieritreritra hoe tsy takatry sainareo mihitsy hoe tsisy efeny mihitsy fivavahana ho an-tanindrazana, tsy takatrareo ve zany? Tsy takanareo mihitsy ve zany tena bato à ce point ve nareo tsy takanareo zany zavatra zany? Satria tsy zavatra ataon'i Jesosy zany eto ambony tany, tsy zavatra ataony eto. Ny any ambadika any tsy aiza fandehany any. Menace foana ataonareo hoe any fahaverezana. Enao tsy tafiditra amin'ny ina moa zany fiaina mandrakizay. Enao any amin'ny afobe. Tsy zavatra zay. Menace hoe any afobe anao raha ohatra tsy mivavaka. Fa raha eto ambony tany tsy zavatra ataon'i Jesosy eto. Tsisy zavatra ataon'i Jesosy eto. Mangatanareo hoe za Jesosy ovay vazaha. Tsy possible zany. Na mangatanareo andefasy télé Jesosy. Tsisy an'izany io, fa matonareo mahazo télé de ny karamanareo, ny volanareo, sy ny kelikanareo, sy ny affaire-nareo, sy ny business-nareo nazaonareo télé, fa tsisy Jesosy anome télé anareo. Zay zavatra marina zany. Afaka manao commentaire dolidoly fa zavatra marina zany. Tsisy zavatra ataon'i Jesosy eto amin'ity ambony tany ty. Ivavaka ho an-tanindrazana, tanindrazana aiza ho aiza le Madagasikara am'izao vavahana ho an-tanindrazana io. Ary aiza Chine tsy mivavaka amin'i Jesosy. Tsy mino Jesosy ny Chinois. Tsy mino Jesosy koa zareo any Dubai. Nefa tenisany makany Dubai raha vao manambola. Tsy mino Jesosy zany ary tsy mivavaka amin'i Jesosy ny any Arabie Saoudite, any Qatar. Fa nareo manao andevo ny miasa trano ny olona any Qatar sy ina moa zany sany Arabie Saoudite ary ataony maniny nareo. Nefa nareo manina an Jesosy. Lazareo fa tsy manaranareo Jesosy. Fa mba ampiasao le saina fa io fanomponareo fivavahana io no mandrendrika Madagasikara satria nareo manantena fa Jesosy ampiova zavatra eto. Tsisy zavatra miova eto fa nareo ihany. Tsisy zavatra azonareo atranareo raha tsy nareo ihany. De ampiasaon'ny olona de varina mivavaka eo de trandrahan'ny olona ny arena. Ny olona miasa, ny olona aty andafy rehetrarehetra miasa. Eran'izao tontolo zao miasa fa nareo tavandra hoe Jesosy ampiany Jesosy. Isanandro mivavaka foana. Manao trano, manao fiangonana, manamboatra fiangonana, manao zakabe, manao zanakam-pelezana, manao ranombavaka, manao tily, manao chorale, dorcasy, lehilahy mpiara-mivavaka, tsisy ary tsy ataony tenisana amin'ny any am-piangonana. Manao chorale, manao hira, manao zava-kadabe, manao rehetrarehetra io de zavatra ataon'ny eglizy fitaovana ho anareo fitaovana ahafahana midomina. Ny Occident midomina anareo amin'io rinandra isany ny Occident. Rehefa malemy fivavahana io nareo de zay tiana anaovana anareo. Fa raha ny olona tsy mivavaka amin'i Jesosy ohatra ny any
amin'ny tany arabo tsy azon'ny Occident, tsy azon'ny vazaha ampiasonina. Fananany rehetraretra tsy azon'ny vazaha anaovana ninnininy. Ny olona tsy mivavaka amin'ny Jesosy ohatra ny Inde tsy azon'ny vazaha rofina ny renany. Ohatr'izany any Vietnam, any Aziatika rehetraretra iny. Fa ny tany mivavaka amin'ny Jesosy amin'ny kristianisme io de zay tia nanaovana azy ohatra ty Afrika. Rofiny vazaha taolitaolitaolo ny entana satria miandry Jerusalem vaovao. Iny Amerika Latine iny andevo daholo iny, andevony conquistador, maninona amin'ny teny Espagnol iny satria ny zanahany Espagne, ny Espagnol ny Amerika Latine rehetraretra iny. Zanahany Portugais iny any Brésil sy rehetraretra iny. Any iny betsaka fivavahana kristiana. De ny Afrika, ny teny frantsay, ny teny anglisy, ny zanahany olona daholo satria nitoriany fivavahana de taraiky eo. Zay tiany vazaha anaovana anao rehefa mino ny fivavahana kristiana satria io no nampiasain'ny vazaha andemena ny sainao sy nandevozana anao io. Ka za lazanareo fa manenjika fivavahana kristiana, tsy manenjika fivavahana kristiana fa manala anareo anatin'ny zioka, manala anareo anatin'ny aizana, amin'ny tsy fahafantarana. Anatin'ny aizana nareo mihira hoe afaka migatrako nandevozina taloha, afaka minona moa nareo? Afaka minona moa nareo? Inona zavatra ataonareo Madagasikara afaka minona nareo? Ny vazahany manidy manapaka Madagasikara. Ny tanareo bodon'ny frantsay, de afaka minona moa nareo? Na ny président nareo ara ny vazaha no minona moa zany mamesaka président nareo, tsy manana soa nareo, tsy afaka manao ninina nareo fa mbola basy ny ambona nareo, tsy afaka miteny nareo, tsy afaka mifidy ny président nareo, tsy afaka mifidy ny député nareo, tsy zatra azy nareo atao de afaka minina moa nareo? Afaka minina ny gadra nareo? Ka zay le izy, asa debady loatra minomino hoe navita trano de tena fahasoavana amin'ny Jesosy, isorana ny ao ambony fa navita an'ity. Isorana amin'iny, ianao ihany nanao an'io, tsisy Jesosy nanampy anao teo zany. Fa raha ohatra ka mahavita Jesosy de aseva manala ny délestazy, aseva asorony Jesosy ny délestazy, ho hitatsika eo. Raha izy zavatra ataony Jesosy eo, anaty beboly izy mahavita hoe tena de misaraka ny ranomasina mena, misaraka ny ranomasina mena navitra ny zanak'Israely. Fa tsy lavitra ny zanaky gasiny i Jesosy. Resake fotsy fampiasona fotsy anaty beboly hoe nisy fahagagana, misy mana latsaka avy any an-danitra, nisy anjely, nisy an'sosososo, resaka fotsiny zany. Fampiasona fotsiny zany fa tsisy an'izany. Fa manina tsisy anjely am'izao fotoan'izao? Fa manina tsisy fahagagana am'izao fotoan'izao? Fa manina tany amin'ny beboly any nisy fahagagana? Ka zay le izy zareo mba eritrereto ihany fa de reraka ny fivavahana iny gasy. Tonga hatraty an-tafy aty ny gasy manao gala evangelika, manompo fiangonan'olona, mamorona fiangonana aty. Eto Suisse fotsiny efa karazana fiangonana gasy firy eto. Ny Luteriana, ny FF kafikafiky efa tsy haina tsony satria andevo le fivavahana. Zay le izy. Zay